Ravana malala misy an'ireto havatsika izay mangataka vavaka manokana ihany koa. Tsy iza izany fa Randrena Solo Antamalala Ivelina sy ny ankohonany. Manana antom-bavaka izy ny amin'ny tokantranony izay ananan'olona vola, ny zanany izay tsy salama ary ny fiainam-panahiny miaraka amin'ireo mpiara-mivavaka mpiray fiangonana aminy. Fifaliana sy tombotsoantsika ny afaka mivavaka ho azy. Ndao iray fo hivavaka ho azy ireo, hivavaka isika tompoko. Andriamanitro Rainay any an-danitra, mangataka mba hoentina mivavaka manokana ny havanay Antamalala Ivelina Randrena Solo. Ianao mahafantatra azy mihoatra noho izahay. Eny mihoatra noho izy tenany aza, dia fantatra ao avokoa ny momba izany zanakao izany. Ka dia ho feno ny fahasoavanao sy ny fitahinao anie izy, fanahinao masina anie hiasa ho aminy mba hampiaiky azy ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Mangataka izy Andriamanitro manoloana ny olana izay lalovan'ny tokantranony ny amin'ny volan'olona amin'izy ireo. Andriamanitro, ianao no loharan'ny fitahiana rehetra, anao avokoa ny zavatra rehetra. Ianao ihany koa no manana ny fahendrena rehetra, mahafantatra izay tena mahasoa azy manoloana n'izany toe-javatra lalovan'ny tokantranony izany. Andriamanitro, tanterao aminy araka izay sitraponao. Fanarinay raha mba asehonao amin'ny hery lehibe Andriamanitra anao, indrindra manoloana n'izany volan'olona izany, kanefa dia mahatoky izahay fa ianao mbola hendry lavitra noho izahay, mahafantatra izay tena mahasoa, mihoatra noho izany fanariana izany. Maniry ihany koa izy Andriamanitro, tsy salama ny zanany, dia maniry izy raha mba hiditra an-tsehatra amin'ny fomba manokana manoloana n'izany tsy fahasalamana izany ianao. Mino Andriamanitro fa efa manana programa fomba hoentinao hiditra an-tsehatra amin'izany tsy fahasalamana izany ianao, ka dia aoka mba ho ampaherezinao amin'izany fomba hidiranao an-tsehatra izany ny ankohonana, indrindra ny zanak'izy ireo izay tsy salama. Maniry ihany koa izy Andriamanitro ny mba hijerenao manokana ny fiainam-panahiny, ary izany indrindra no antony mahatonga ny toe-javatra sarotra rehetra tonga eo amin'ny fiainanay, satria tianao izahay raha mba tena hifikitra aminao. Anisan'izany ity havanay izay mangataka vavaka ity. Andriamanitro, ho tahinao manokana anie izany havanay izany, mba ho tonga tena zanakao. Aoka mifanahinao masina hiasa ao am-pony, mba ny olana izay miseho dia hitaona azy mba tena hivavaka, mba tena hanana fiainam-bavaka, fa tsy sanatria hiteraka fahakiviana eo amin'ny ara-panahy izany. Ary tsy izany mihitsy ny programanao, ka dia hitahy azy anie ianao, hitahy ny fiainam-panahiny anie ianao, hitahy ny fiangonana misy azy anie ianao, ka mba ho tena zanakao matoky aminao, na mora na amin'ny sarotra. Sahala amin'ireo mpanomponao rehetra tany aloha sy ny amin'izao fotoana izao. Ny soratra masina dia mitanisa ny tantaran'i Daniela, ny tantaran'ny ireo mpanomponao isan-karazany, isan'izany Josefa izay na tany an-tranomaizina na teo amin'ny toerana ambony, teo amin'ny fanjakana Egyptianina, dia nahatoky ary nifikitra taminao mandrakariva. Ho toy izany anie ity havanay izay hoentina mivavaka androany ity. Ianao koa anie Andriamanitro, hiasa amin'ny manokana, satria mahatoky fa manaraka izao fandarana izao izy, mahita n'ity fandarana ity izy, dia mba ny fony manontolo, ny sainy manontolo, ny tenany sy ny heriny manontolo anie, no entiny manompo anao, hoentiny mitia anao, ary hoentiny mitady anao amin'izao toe-javatra manokana lalovany izao.
Ny vavaka dia tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy. Amen.